Afatra ho an'ny ramatoa Latina Rakotondrazafy Andria Tongarivo izay ministry ny serasera sy ny kolotsaina sady mpitondra tenin'ny gouvernemanta malagasy ankehitriny. Miarabanao amin'ny anaran'ny tompo. Mialatsiny ny ramatoa ministra Ratoka aty amin'ny tambazotra serasera tahaka izao ny tenako no mampita ity afatra ity aminao. Fa tsy hitako azy fomba afahana mifandray mivatana aminao satria tsy manana ny coordonnées afahana manatanteraka an'izany ny tenako. Ny zavatra voalohany izay tiako tenenina dia izao. Efa ratsika malala moa fa efa tonga any Madagasikara ny coronavirus ankehitriny ary dia n'izao vao manomboka zao indrindra no anomezako ity afatra ity ho anao. Ny tiako hatongavana dia izao miditra anatina crise sika. Miditra anatina crise sika. Ka rehefa voafeny communication dia mora amintsika malagasy ny ifehan'io coronavirus io. Averiko ihany. Rehefa voafeny communication dia mora amintsika ny ife an'io coronavirus io. Averiko ihany fa miditra anatina crise tsika ary tsy zava-baovao aminao ramatoa ministra ny resaka hoe radio miara-manonja. Sosikevitra zany no omeko. Ampanetretena lehibe no anomezana izao sosikevitra zao ny amin'ny hoe raha mety tompoko raha mba azo atao tsy asiana resaka sentiment mihitsy aloha fa ao anatin'ny 470 andro satria tsy afaka hiditra ihany tsika amin'ny hoe tsy misy mahazo mivoaka mitrano mandritra ny 470 andro dia mba farafaratsiny aloha raha mba azo atao mandritra ny 470 andro. Aleo mba tena centralisena amina toerana anankiray daholo aloha ny information rehetrarehetra izay aparitaka. Zany hoe atao radio sy télé miara-manonja daholo ny fahitalavitra sy ny onjam-peo rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Tsy misy mahazo mandefa fandaharana na filma na hirahira mihitsy aloha ny maraina manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 2 ohatra. Fa dia tonga dia zavatra ray daholo no alefa. Tsy mbola nisy teo amin'ny tantaran'ny malagasy mihitsy zany hoe mikatona daholo ny fiangonana, mikatona daholo ny sekoly, mikatona ny aéroport. Tena zavatra sérieux ty zavatra trehantsika ity ary tena mila mandray mesure entitra koa ny fitondram-panjakana raha tiatsika ny ahafahana manamora ny fifehezana ny aretina io. Ny dikan'ilay communication manko dia izao fanabeazana ny olom-pirenena. Zany hoe tena ao anatin'ilay fandaharana miara-manonja io dia tena beazina ny olom-pirenena. Misy vahiny tonga misy andreo le professeur sy le manam-pahaizana samihafa izay ananantsika roa manazava amin'ny atsipriany makasika an'io valanaretina coronavirus io. Tsy ampy hoe mivahiny amina télé anankiray na amina radio-onjam-peo anankiray fa tsy maheno an'iny daholo ny malagasy rehetra fa tokony ho zavatra ray no enony malagasy rehetra na aiza misy azy. Ao anatin'izany communication zany ihany koa ny resaka fanomezana ny vaovao izay tsara ho fantatry ny olona. Tokony izy mihitsy apitapitao fampahafantarana ny olona ny amin'ny hoe zao ny fivoaran'ilay izy, zao ny zava-misy maneran-tany, zao ny zavatra mitranga sy miseho, ampahafantarana ny olona mba tsy ho laitsao sy ilay onono no tena anjaka sy hiparitaka fa reny ny tena sarotra no mifehy azy avy eo. Mila fantatry ny olona ny amin'ny hoe reny ny kininimpotsy ve ilaina sa tsy ilaina, ahoana ny mahatonga n'izy, ahoana ny hevitry ny fanjakana sy ny hevitry ny ministera ny fahasalamana ny amin'ireny ary mila terena mihitsy ny malagasy aheno an'izany resaka izany izay mahatokana amin'ny teny hoe centralisena daholo ny information rehetra. Ny ankabetsahan'ny télé manko ny sasany tsy mieritreritra ohatran'ny tsisy akory io fa dia mandefa film izy, mandefa fandaharana izy, mandefa hirahira izy dia reny koa ny jerevan'ny olona sy ny tanora sy ny ankizy dia avy eo izy manao foana amin'izay avy eo. Fa tokony tsy maintsy mihaino izy, tsy maintsy maheno izy, tsy manana safidy izy fa tsy maintsy mihaino an'ilay vaovao izay centralisena amina toerana anankiray ho an'ny malagasy rehetrarehetra. Ary mahasarobidy an'io ihany koa dia satria le resaka fahamalina ny fanontaniana izay mampiahy ny olona. Mety hoe asiana fotoana mihitsy ahafahan'ny olona miditra mivatana ametraka fanontaniana dia valiana le fanontaniana izay mampiahy azy sy mampieritreritra ny olona ny amin'ilay coronavirus. Fa rehefa tena mora, rehefa voaray an'ny malagasy aingana izay rehetrarehetra izay dia mora ihany koa ny mifehan'ilay izy. Raha misy onjam-peo tsy afaka manatanteraka le direct dia aleo mihitsy izy aloha akatona aloha mba tsy hanome fandaharana hafa izay hitanten'ny olona hihaino anazy. Fa aleo mihitsy aloha tena hoe akatona izy aloha raha ohatra ka tsy afaka mandefa le direct dia rehefa tonga ny amin'ny 3 ariva sy ny ohatran'izany izay vao misoka mandefa fandaharana manokana ho azy indray ny onjam-peo sy ny fahitalavitra samihafa. Sosikevitra ihany zany tompoko. Raha ohatra ka tsy mety dia avereno amin'ny tenako ihany fa za manokana dia resy lahatra fa ao anatin'ny 470 andro aloha farafahakeliny dia mila mandray zavatra tena hoe fanapa-kevitra matotra isika ahafahana miady ny fianaka zao coronavirus satria efa tonga ny Madagasikara le izy dia ny fianaka le izy zao mila tandremana dia zao izy vao manomboka zao fa tsy hoe efa tonga ny ambanivohitra sy rehetra zay tsika vao hoe hicentraliser ny information rehetrarehetra fa tokony dia zao vao manomboka zao dia mila fehezina tsara ny communication
fa io no lakle ahafahana manamora ny fifehezana an'io coronavirus io aza vaina daholy ny amin'ny resaka fanasana tanana fa tsy manasa tanana dia zay ahoana le fanasana tanana mila aseho amin'ny tele mihitsy le fomba fanasana an'le tanana dia ahoana fa tsy hoe manasa tanana fotsiny sotra zany ny ain'ny olona dia tsy hainy akory le tena fomba hanasana tanana ahoana ny fifindran'le izy fa tsy hoe raha vao mifampikasokasoka fotsiny dia efa mifindra le izy be dia be ny zavatra tokony ho ampahafantarina ny malagasy fa manjary lasa mihainoheno sonono fotsiny tena mandeha dia tsy hain'ny olona tsony zay tokony atao dia lasa panika le olona ary zay ny tena sarotra ny mifehy azy ao anatin'le izy dia mirary soanao tompoko amin'ny anaran'ny tompo ary mitondra mbavaka aminao ny amin'izao asa sarobidy zay andrikitanao zao dia ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra misaotra tompoko